Tsy misy vahaolana mitombona mihitsy atolotry ny gouvernemanta fa manao foana ho ny solombavamboaka voafy tao Toamasina Roland Ratsiraka raha niresaka ny momba ireo grupy 100 taonina maro tokony entina eto Antananarivo. Tsara lavitra ny mamatsy vola fametrahana herinaratra ao Tamatavy ary tarihana eto Antananarivo izany raha mihoatra amin'ny fanamboarana ny tetezana misy 310 raha ny fanazavany ity solombavamboaka ity. Tokony 13 tonnes les cieux, tsara essieux zany no autorisé. Zany hoe raha manana essieux anaky efatra ny camionao dia fontsy hoe 13 tonnes fois 4 zay no autorisé. 70 tonnes zany tsy possible hamaky zavatra zany hamaky tetezana zany. Donc zany mananao foana le gouvernement, mananao foana. Farafaratsy ny tokony ataony satria nanambola antsika anaovan'le PIRTEM le réseau interconnecté tokony mitondra électricité avy amin'ny Tamatavy zany miakatra aty a condition misy Tamatavy va électricité fa miakatra aty zay ny tokony financier moramora manao an'izany toy zay anamboatra ny tetezana telo ambin'ny folo. Vitsy loatra ny zava-bita raha mihoatra ny olana misy eto Madagasikara manoloana ny tatitra izay nataony ny Prime Ministre midona amin'irindra na aloha ny gouvernement hatreto amin'izay fanapahan-kevitra raisiny ho hiantrano nambarany ity solombavamboaka ity. Dia zavatra ohatra fotsiny zao misy sekoly izy zany zareo amboarina 20 isan-jato ny asa vita dia zany ve dia teneninao. Misy resaka 70 isan-jato ny asa vita dia zany ve dia teneninao. Tsy vita ny dikan'izany zava-bita vitsy ary ny investissement ataony zareo dia investissement tsy silana azy. Tsika mamantatra fa ny stade ohatra Barea dia 70 millions de dollars atao inona nefa tsy mahazo ny fankatoavin'ny fédération africaine de football. Ataon'izany le téléphérique 150 millions d'euros d'investissement tout ça ho an'ny vahoaka malagasy ho an'ny taranakitsika atao inona jerevinareo fa tsy mandeha izy io tonga ny filoham-pirenena frantsay tsy afaka manao inauguration téléphérique satria tsy ampy ny herinaratra andehanan'le téléphérique mahamenatra zany mahatonga groupe électrogène zareo Toamasina tsy afaka entina ty Antananarivo zany ve tsy midona mirindrina. Donc midona mirindrina ny asan'le gouvernement ary vao maika mahanitra ny vahoaka malagasy. Nitondra fanazavana kosa nefa ny sekretera mpanjakana misahana ny tanàna vaovao fa misy ny rindran-damo mapetraka amin'ny fanateterahana ireo asa sy fotra fisasa mpampandosono. Misy ny olana eo amin'ny famatsiana herinaratra amin'izao fotoana izao ka io no atao vaindodra raha amin'ny fikarohana vahaolana raha araka ny fanazavana. Mbola mety kosa nefa ny fanateterahana ireo asa marobe raha ny fanazavana trany. Dia ny antony lehibe tsy mampiazakazaka dia izao hitanareo ny olana mikasika ny resaka herinaratra miasa ary tena miasa mafy ny filoham-pirenena miaraka aminay rehetrarehetra fa mitanana daholo ministera maromaro amin'ny fametrahana ny resaka parc solaire io. Rehefa vita ilay parc solaire 20 mégawatt eo tsara sotra ny 5 mégawatt eny izy ilain'ny téléphérique atokantsika ny dinana manokana ny téléphérique mba tsy hisy lazandray hoe délestage noho ny téléphérique dia fananana paikady ohatr'izany ny fahaizan'ny tantana dia mandrapa-zonana zay tsika dia hanodina azy amina groupe aloha tsika ry misy groupe io tsy maninona na ataontsika hoe maraina ny embouteillage dia miariva ny embouteillage mety zany mandra-pibo tanteraka dika zany fanaomby iny ary tena hitondra vahaolana mikasika ny resaka fivezivezena eo Antananarivo satria ambarako foana hoe misy mieritreritra fa ny lalana nge tsy sarotra ny hitatra an'ireo hoe tsisy havitan'izany tsony amin'ny anala olona narivony zany ireo vahaolana itsika kasika fotodrafitra sakita an'ireo lakiarivo amin'izao fotoana izao mandeha ny antony tsy tsapany olona dia zao hoe aotra faingray mettre tour isan'olona mba espace public eto Antananarivo isika anie zao 4 millions dia mila tsika toerana ny fialamboly sy ny resaka hoe fivoahan'ny olona dia mandray anjara amin'ny firindrany fiarahamonina zany na ho tokantrano ilain'ny olona zany raha manontany olona ianao hoe tsy mila an'izany izy hiavalin'ny olona anao zany hitantsika fa hitondra asa io mitondra mpizahatany io mitondra zavatra be lehibe io efa mandeha eo amin'izao fotoana izao io ny autoroute fitanareo fa efa azo andanana miditra amin'ny Pekazero ka hatrany amin'ny
45 kilomètre ianao zany zao efa mipetraka amin'ny plateforme mikasika n'ireny fotodrafitrasa mikasika ny trano fonenana misy paikady 10 ngeza be io tsy ny meuble mora ihany feo ny trano mora raha ny région eo ny akonina miarina mena ny olona sahirana eo lay zaratany voajary hitanareo Niderlande zany misy 67 hectare vaovao any zany ipoitra amin'izao fotoana zao be dia be ny zavatra mandeha raha nyty Madagasikara ty fa tsy eritreretinareo vita ao anatina fotoana fohy izy zany ny dika fanofana amin'ny fampandrosoana dia manaraka ny rindran-damina fa tsy hoe tenenina vava hoe zato andro dia ho vita ny zavatra anankiray zay no anomezako tsy ny amin'ireny fanjara tokony apetraka amin'ireny olona mitsikera dia zao hoe manome hery ny fanjakana antsikera tsy maninona zany fa tokony mijery koa ianao hoe tamin'ny fotoana nateo nanaovako an'izany inona ny zavatra vitako zay ny tena zava-dehibe zany resaka anareo mihamiata Matavy zay nampanantenaina vita ny tapany avaratra zao tsika hitokana ny tapany atsimo rehefa nisy olona anaovana gymnase ny stadium ato Tamatavy dia nanaovantsika synthétique tsara tarehy ny tanoran'ny Tamatavy napitsika terrain mixte anankiroa takany de boule hitanareo izy ao miamio ary rehefa zany laza hoe mandeha tsikelikely ary tena tsy mandeha hatrany farany resaka fampandrosoana Madagasikara. Misy andro faharoa araka nambara teo le ny Tsimbazaza moa zany dia toizany eny anosy kely manomboka amin'ny latsinainy andro faharoa amin'ny lafin'le hoe fifanatrehan'ny gouvernement sy ny parlement izay anaovan'ny aty amin'ny gouvernement tatatra ny asa vita sy ametrahany rehetra fa lasa ohatrany fombafomba fotsiny izy fombafomba ka ohatran'le anatin'le jeran'le natongavan'ny resakitsika teto moa zany finindroa metaona angambany nisy toerany lehibe dia lehibe mihitsy tamintsika ary tsy hoe hitraitratsika eto akoriny fa hita mihitsy le izy hoe midona tena midona amin'ny ain-dehibe ny reo olona miara-miaina amintsika eto Madagasikara ny fiarina eto Madagasikara ohatra fotsiny any resaka angovo na resaka herinaratra jirama dia niona tamin'nisy ny angovo zao ny tany amin'ny Tsimbazaza inona no nivoaka inona tsy misy mihitsy zay le mbola le hoe misy fanahy sa tsisy fanahy raha misy fanahy dia tsy mandeha fotsiny kapobatana hoe ny foy ezaka zay manko fiteniny na le raha matoa amin'ny serasera riara zay ny teneny ny foy ezaka ny lavitra ezaka ny atonony ezaka tsy ezaka angely tediavina aminao fa zavatra vita zavatra atao inona le atao amin'ny fotoana atomotra amonjena tena vonjy taitra amin'izao efa manjo zao inona ny tena vahaolana raikitra ino le ataony hoe lavitra ezaka angako tsy hoe ezaka manko ny lazany azy dia inona ny atsoatsika koa ka zao izy domo mpianatra eny votovorona sanatri ve tompoko sanatri ve rehefa misy mitorabato sy misy mitifitra flesy ve zany ny ministra sanatria ho dia zay vao misy valiny hoe tsy hisy tsony fatapahana jiro eto ahoana zany ny fampitondrantsika fampitondra amin'ny kapobatana ohatr'izay hoe samba misy saina mpanahy ny zavatra makamokamo fitenenan'le kimanapaiza anazy ange dia le hoe mampiaty fiatina le teny mbazaha zao nadikany amin'izay hoe internaliser inclure mampiaty fampiatina fa le atonga an'le izy hoe tena raharaha tena menomeno-tsainy le ministra tena everiny hoe mety efa aminy zay le fanahy mako mba ahako io ao apoko sy ao ampanahiko io zavatra io tsy hitako zany tamin'le resaka tamin'ny député fa olona mamoaboaka fotsiny zao ny zavatra hita rehefa fisarababen'ny olona ty tsika momba an'le jirama hoavindray olo le masinina be hoavindray olo le masinina be satria fa nanaovandraro serasera be mihitsy efa ovinany efa nisy an'io resaka masinina be io ay vao heritaona zay efa tramy tamin'ny heritaona io hoavy le masinina be zao le izy voalazainy hoe tonga automasina le masinina be dia ny lalana tsy latsaka anatiny tsy latsaka apony no hoe tia nge dia hoan'ny vahoaka ho an'ny firenena dia ahoana ny vahaolako amin'ity za zao mahita nisy député anankiray ny teny an'izay asa zay mba valiny fa tsy enonay hoe io nge mamokatra herinaratra ko maninona raha automasina io no asaina miodina
dia alefa amin'ny tarby makatiny de tsy mahay nyvaliny ianao zay ngely zary tsy mahay nyvaliny ianao nefa ny menomenopony le olona zay matoy izy nyteny an'izay ka eo tsy efa mandritra n'izany rehetra zany fa mety hoe tsisy filakevitry ministre moa zany zolo hatreto satria misy tolohan'ny république mbola namonjy fionana isam-pirenena momba ny ranomasina tany a frantsa tany Nice tany nisy faneho-keviny ihany moa zany mikasika an'le izy ao anatin'le fandehan'ny raharaha satria le hoe fiarovana an'io fa izy any anisy mikasika any amin'ny ranomasina eto Madagasikara misy Sri Lankais manjona teo nahazo ankio fitaonina moa efa matonina maro de zany rehetrarehetra zany no mitranga fa setuna nireny fa ino moa zany mitratra fa tsy tratra fa tsy tratra tsony de mandritra n'izany rehetra zany koa miresaka olan'ny angovotsika sy tsy vahaolana mazava hatreto de asa moa natafiditra ao anatin'le vinan'ny fitondram-panjakana am'izao fa de hoe ao anatin'ny taona vitsy dia anangana hôtely kitana 5 eto Madagasikara ary mbola namafisiny zany nomaly fa tsy lazany hoe nifoasana satria efa ataontsika hoe volana maromaro lasa koa nefa andresahana zany hoe fotodrafitrasa momba ny fizahantany hoe fampiatranoana vahiny anangana hôtely 5 étoiles izany de io zany misy fandraisany be lehibe resaka hoe ny lalana ny fandripahalemana ny herinaratra sy ny tsisa de zay ngely izy Constant Ravelson hoe raha raisina am'le fomba fiteny zany de hoe ny tratra tsy lavo zany de tratra tsy lavo ohatran'ny mampirenty ino asany iny taono mba niasany talohan'izao vice président de république zao de asany iny mampirenty ny asany dokam-barotra tamin'ny dokam-barotra ny asany hainy tsara eo nataony fa verina ry am'le ranomasina reto le Sri Lankais reto zao na de kely sy tsotsotra ara ny fiarovana ny re fari-dranomasintsika io mampiseho io fa tsy misy ohatran'ny hoe ny tena zay tompony masy mandidy am'le izy no afaka miaro indrindra ny fari-dranomasina ao ny fahadiovan'io ny tontolo an-dranomasina ao ny arena rehetra ao ambaniny ao iny zao mampiseho an'izay ka za ohatra ny nahita ihany hoe nampanaoviny foana moa tsika ary mahatahotra mihitsy am'ty 30 juin ty am'le eona momba n'le nositsika reto iny zao de dokatokafan'ny Macron le niteny momba ny ranomasina fari-dranomasina ny fari-dranomasina ao ary am'le Île des Parses lazay ny vazaha fa anazy ary reo vazaha reo efa tamin'ny 7 sa 10 nefa nandray fa napaha-kevitra atao amin'ny antenimierany hoe ao fa de manao tsy mbola fitrandrahana aloha manao fikarohana exploration harena amban'ny tany pétrole indrindrindrindra sy gazy eo am'ireo nositsika ireo efa nisy an'izay tamin'ny antenimera frantsay de taterina ary tiany ataoko hoe tena voan'ny Macron raha ireny ny kabary ataon'ny filohan'ny république atsika taterina nanao paika mitovy am'le nataon'ny britannika tatsy amin'ny sagosy ny frantsay hoe reto atao amin'ity nosy ty glorieuse indrindrindrindra de tsy okitiana mihitsy fa atao valan-javaboary atao arovana iarovana ny biodiversité moa filazany azy sy ny fikarohana ara-tsiansy sy ny sisa zany keo nge nanaovan'ny britanika nio tao amin'ny sagosy io indrindra de Hugo Garcia hoe tsy kitiana io tsy aninjany Mauritiana ndrikana izy aloha ny tompony zay vao mandeha zany rehetrarehetra zany hoe ataotsika inona io ny atsika zao le filohantsika tonga de miditra any am'le hoe de ny fiarovana ny ranomasina hadio sy masina soa akoatran'le hoe fiarovana ny fandrobana ny an-dranomasina moa zany io zany everika fa tsy de zay loatra no kabary mety raha ny sitrapon'ny frantsay de eo tsika mody hoe valan-javaboary ty de hoe ao zany ny malagasy de miara-tatanina aminy tsy tokony mbola misy resaka an'izany mihitsy fa tokony ho resaka fotsiny zao hoe ahoana ny anakisahana ny frantsay tao ahoana ny idirany malagasy amin'ny
mahatompony maso mandidy azy am'ireo aloha lasany amin'ny adiadina kolasy lasa diversion manko zay izy satria diversion le izy miresaka diversion anao de miresaka zany fa itsandaniny koa nge ny mpanao politika izy tokony ametraka na hoe amerina amin'ny fotodra raha eto ohatrany lasa tafiditra ao anatin'le lasa hoe piège na jeu any satria lasa ohatrany hoe tsy tena hoe fahanginana hafahafa nefa hoe tafiditra anatin'ny jeu an'le am'le fitondrana ve le izao ifampitsara eto tsika mety ho jeu ny fitondrana mety mbola verina ihany le tenin-drareo manampahaizana mpanao projet mampiaty tsy latsakapo tsy ao ampanahin'ny akamaroantsika na mpanao politika indrindraindrindra ny am'ireo nosy ireo fa nahita n'iny aloha anaovana kapobatana amin'ny le mpitondra amin'ny andro rajoelona indrindraindrindra de iny ny lakasirina eo fa ny hoe ahoana ary fa 17 andro ange sisy zao arinan'ny androany ataoko teny vazaha mihitsy hoe jour J moins 17 androany le ionana indray momba an'ireo nosy ireo any Frantsa mbola tsy maheno mpanao politika mbola tsy maheno olo-pirenena milaza hoe zao no loza mahafaty tokony ho fadina momba an'io resak'io zao inona ny tenen'ny Macron de voatery mamina vina fotsiny ohatrany tsoriky fa za tonga eto de mamina vina satria tsy mahalala ninina fahatetinalina zany hoe reo le tamin'nisy any zany fa nyoekevitra vitsivitsy ny tranga tamin'nanodidina ny ataontsika hoe fitsidiana ara-panjakana nataon'ny filoha frantsay teo tamin'ny 7 aprily iny de teo moa zany misy trindraramba-iny andaniny miresaka ny ary andaniny miresaka tsy mifanandrify akory tsy mifanandrify le resaka de eo zany le mampitonga le ayay am'izao fotoana zao efa hatramy 7 le nitenena ny tany Paris hoe amy fahinina amby 20 jiona azontsika le nosy no maraina hafa nytenen'ny président ny arifa hafa nytenen'ny ministre ny raharamba-iny tam'izany ohatran'izany zay tsy hitanao olona efa milavolefina ve reto ny nahita gazety tsy gazety fa tany amin'ny tambazotra-pirenena zao tena enjana be mihitsy nilazany azy hoe mamadika firenena ve na ahoana tsy avoaka eto amin'ny piray firenena mba ho latsaka posy latsaka anatin'ny piray firenena zay lalana tena hoentitsika ho masy mandidy am'ireo za teto avanteny fa raha fa kely no lazainao izao ny anaran'ireo nosy ireo ity mifandray amin'ny regionny Diana ity mifandray aty amin'ny Boina ity mifandray aty amin'ny Atsimandrefana na hoe ataoko région manokan'ireo any andreko olona hoe na tokony olona ho tompona andraikitra amin'ny am'ireo sisa zany azonao atao mamasy mandidy anao zany efa anao reo ninina na symbole fotsiny arange tsy mahita anao na izany ary raha manao an'izay nge anao matoki anareo fa misy mihetsika any Frantsa any de mba hita mifaleny fa izao tsika miteny zao tsy rembitsika tsy reka lalao ny fitenenana iverina kely am'le resaka sehatry ny angovo teo satria isany manahirana ny olona moa zany satria ataorina le votovorona omaly zao de ny faritra apasapitso manodidiny ery misy hetsika reny moa zany ohatrany hoe sporadika koa le izy de lasa ohatrany hoe efa tsy mahataitra tsony angamba le fitondram-panjakana fa ao ambadika le izy ampifandrasikana zavatra mitrangy amin'ny sehatra resam-pirenena maty satria zany rehefa miresaka le 500 mégawatt zany am'le hoe mille be machine be tonga io moa zany tsy tena misy fanazavana amin'ny atsiprimy ohatra iny na ny volana totona atao taon'ny fanjakana zany no mividy an'le izy hainy fanjakana zany misy vola ihany eo ambadika eo fa misy zava-mety ahoana nita tanana lisa rapitso ny sisa sy mety hitovy am'le téléphérique ihany hoe fanjakana aloha mindrana vola de aveo de tsy miankana hitatana lisa fa ataoko anaty finosana iny fa nytiana tenenina hoe miankana betsaka amin'ny termika aloha zany tsika amin'ny lafiny ataontsika hoe angofo nefa raha mijerana zavatra mitranga misetra resam-pirenena zao manao an'ity daroka ataontsika hoe bomba moa zany ataoko amin'ny akapobeany le
nahazo ataony Israely amin'ny Iran dia natinana style tsy maintsy isy fiantraikany io amin'ny vidin'ny solika eo amin'ny sehatreresapireneny zany rehetrarehetra zany a dia eo zany zao no mety amin'ny fitaitainana indray no apetraky lizy hoe anonga makaiza inona no fiantraikany zany rehetrarehetra zany amin'ny fandehan'ny lafin'ny fiariana eto satria tsika miteny io zao dia efa miteny zao ohatra ny any amin'ny mpivarotra hoe niakatra amin'ny vidin'ny lafarinina raha 700 ny kalaoty efa tafiakatra 700 izy amin'izao fotoana zao ny any amin'ny sehatry ny varo hoe ratsy ny tao-pamokarana tamin'ity satria tsy ampy ny orina dia ohatra ny efa ambana daholo zany depera zany zao a za aloha tsy de tiako loatra tokony horesahana lizy fa tsy de tiako loatra ny mivoy tafa ohatra n'le hoe miady ndraiky hoe Iran sy Israel dia napoka ny Israel ny any Iran zao ny antony ny mpitondra eto amintsika ary na mpanao politika eto amintsika raha tafiditra amin'izay fandrika zay indraindray ny mpitondra eto amintsika de mitady anton-javatra ny velany foana de afatratra amin'iny daholo ndray aloha zay tsy mety mandritra ny volana maromaro marina fa isy fetraikany izy fa ny mba tiana hoeno amin'le mpitondra ohatra ny tamin'ny Covid ihany ny tiana mba hoeno amin'le mpitondra de hoe inona ny fomba hamahatsika an'izay zay fandrika zay olan'izay samy etontsika fa firenena rehetra samy mijery ny fomba amahany an'izay amany an'izay zavatra midona ny Iran zay samy mijery fa tsy be taraina fotsiny marina ho averiko ihany tsy maintsy resaka ihany tsika hoe no toy izao sy ny toy izao ny fitantanam-bolam-pirenena tamin'ity ny vidin'ny angovo tamin'ity ny zavatra noheverina anaovana ny jirama de nisy fiatraikan'le tary Iran fa tena voafetra zay fiatraikan'izay hoe tia ny tombo ny vidin'ity satria tia nafarana tany amin'iny faritra iny ka manahirana tena manahirana natalizy mako miresaka an'izany ianao nge dia hoe tadidiko tsara tamin'ny atsoka hoe taona roa mahery teo zany nisy fitokanana orinasa teto Madagasikara ndraipa mpamokatra simenitra io moa zany hoe orinasa efa nisy fa fitantanana vaovao satria nisy nandray an'lizy orinasa vaovao de tao anatin'izany zany lokaloka de hoe iena vidin'ny simenitra sy resaka le vidin'ny resahana zany de toy zany koa ny famokarana koba sy lafarinina le hoe nisy minoterie vaovao nitokanana tany Tomasina zany de hoe io de ampiena ny vidin'izany satria hoe tsy anafatra firy-tsontsika zahatra efa mba vokariny fa fanohitra am'izany zay maka le zako fanohy am'le zavatra resahana hoe inona zany ny paikestetika mba hoentin'le mpitondra am'izao fotoana zao mba ietrehana andreo ambana sy ny sisa satria raha le zavatra liaina natao anatin'izay tokoa roa taona mahery zay zany na telo taona teo tena fanohitra am'izay satria hoe ny vidin'ny simenitra de tsy niakatra foana io vidin'ny lafarinina de mbola mivarotra maly fanjary hoe tena niakatra zay tsisy ny vidiny de isy fiatraikany any amin'ny mpanao mosy ny etsetra zany rehetrarehetra zany itsika olo-pirenena ny fikambanana samihafa de ny mpitondra koa fa indrindrindrindra ny député raha tena député dia tsara raha miala amin'le fitenenana mandavan-taona hoe tsy mahay ninona reo mpitondra reo izy aloha mahay zay hainy izy fa izy tsy hanao an'le nieritreretinao de ohatra ny hoe tsy mahay fa raha mpiasa manam-pahaizana na ataony ohatran'ny fomba fanaony ara hoe etsoiny manam-pahaizana avy any velany io hainy io fa tsy ataony aokatsika hiala amin'iny fa aokatsika samy ampiseho manomboka zao mihitsy samy ampiseho na momba ny angovo zany na momba nyty reto nositsika reto zay zao ny tena afo mamay ao patany zay aokatsika samy ampiseho zay fahaizantsika ary na hoe tsy fahaizantsika ary fa zay hevitra tsika hampizotra an'ireo momba ny angovo oka tsy anao mpilivava ohatra ny ankizy anala sepe zao ny ankizy amin'ny latsinainy amin'ny talata oka tsy anao mpilivava ohatra ny mpanao CP na ny mpanao BPC hoe ny azahoana angovo de avy amin'ny rivotra de avy amin'ny masoandro de avy amin'ny rendrano de avy amin'ny reto koa ka tsika zao efa manao amin'ny masoandro efa manao amin'ny rendrano ampy zay fa ahoana ny atafavoahatsika mba resao mazava amin'ny besin'ny maro
ity aiza hoe izy ty volobe ty ntsao hoeninao inge zao de hoe resaka sy taratasy fotsiny iny teo iny le misy hoe EDF sy ny sisa lazao mazava aiza ho aiza ny amin'io rovina no misy mba mitete menaka momba an'io lazao anay mazava inona marina moa no tena tsy mahatafa voakanareo amin'ity inona ty solika mavesatra filaza azy ato tsy miroro ty inona ny tena sakana de am'izay tsika afaka miady hevitra am'izay ny olona mahita vahaolana raha misy tena manao mialatsiny amin'le tena raha misy hoe tena manao bevinany sakana atsika ao de hitatsika ange ny anotsinan'izay fa ao de misitrika ao akobonina tsika zany na olotsotra na mpanao politika na fikambanana na inona manomboka zao de tokony miditra mihitsy manome vahaolana eny ary anaraka doka vitsivitsy kely tsika de manao igny dinidinika ndray koa de fa miomana ihany koa ianao piano satria isy fotoana iarahana aminao koa mandritra an'izany eny ary de mitoy ny fandaratsika am'ty zoma 3 volana jona ity miaraka amin'ny Constant Revelson efa misy antro sady nio Constant Revelson de ampidiritsika izy aloha ary miaraba tompoko miaraba tompoko miaraba salama tompoko miaraba anareo de miaraba am'teny de miaraba technicien miompady de miaraba le vahiny araba mahafinaritra aloha nareo taoko radio azahoana am'teny vomaray manaraka tsara le adefitra ariva lerada de ozy hoe manao pimasa liko dala ve lerada sa ahoana fa sotraly mihitsy no intervention nataonao asam'izay fa gaga am'izao situation misy am'izao fotoana zao ary zava-misy atao de feranao le olona hoe manomboka zao tika de oka tsy teny azaty na teny azarotsy io fa zao zay tena tenena ny teneny vahoaka iala siny aminao a fa zao situation misy amin'ny vahoaka malagasy fotoana atao hoe paratapony fahatra asa ianao ngamba ny tafika conseil communal de mahavinaka kely amin'ny fitondrany de manovanova angazy manovanova fiteny ngazany fa zao any paratapony fahatra ame procureur sika misy zany anao amin'ny riva tsisy midiro tapaka andrano miala ohatrany anao amin'ny maraina tsisy midiro tapaka andrano amin'ny tapatapy anao mikanto zay natao avako anao hoe paratapony fahatra any zao de anao nefa manovalangazy manambotrabotra stain'olona hoe manomboky zao tika de oaka tsika sy tery afa zao azy amitsirao fitondrato ka natinao napitirao na inona lazareo na inona avaranao matapapany vahoaka zao ary tsy natao hitondra fanjakany zao fa natao angorokarena fa ianao ngamba anao na tafidao conseil communal de mahazomena kely de manovanova langazy fa tena mafy mahazomena raha zao ianao tsy mahatapazany zany eny ary zatsy conseil communal aloha fa ela be mihitsy adratsy nanao candidat akory azy le manova langazy zao ngamba no azoko tsara mahatonga anao mieritreritra manova langazy satria ny andrasanao amiko de manao hoe tifiry flesy toray vato ohatra ny tany vorovorona dorompone sy ny sisa za manao hoe rehefa reny ny zaka ny namatsika de akory atao fa manao izy kenao nga masakana an'ireny alao anao fa itsika zao tsika falitsika fa hoe miady atrano ny ao amin'ny fitondrana zao tsika falitsika fa hoe atao tsy mahatafa voaka inona ireto motera be verina hoe anamboatra ny jiro aty Antananarivo ty to mbola raha sy olana be zay ny zava-misy de ny zavatra arosiko de hoe ny mpanao politika na fikambanana isan-karazany sy ny sisa tsy ianao no andorom-pone tsy ianao ny tifotra filesy tsy ianao ny torabato